ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miaraba antsika revako malala tratry ity talata favalo ny volana febroary ity. Ny voalahatra ho mofinantsika ny ravako dia ny Genesisy toko 17. Genesisy toko 17 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Genesisy toko 17 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba atao Sarai intsony ny anarany fa Sara no anarany. Ary hitay aza ka ampanana zazalahy ho anao. Eny hitay aza ka ho tonga firenena maro izy, ary izy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Dia eny akohoka Abrahama ary nitsiky dia nanao anakapo hoe hiteraka va, zay efa 100 taona ary hiteraka va Sara zay efa 90 taona. Ary hoy Abrahama tamin'Andriamanitra, enkaneka Ismaela no velona eo anatrehanao. Ary hoy Andriamanitra, tsia, fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao ary anarany dia ataonao hoe Isaka. Ary ny fanekeko ahoroko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy. Ary ny amin'ny Ismaela dia efa nihaino anao aho. Indro efa nitay aza ka hamaro ny taranany sy hampitombo azy indrindra. Hiteraka andrina 20 izy satria efa nitendreko firenena lehibe. Nefa ny fanekeko ahoroko amin'ny Isaka zay ateraka Sara aminao raha avy ny taona toy izao. Ary efa vita ny teny nataony taminy dia niakatra Andriamanitra niala teo amin'ny Abrahama. Iray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavako ny finoany Abrahama no mibahana amin'ny bokin'ny Genesisy toko 12, 13, 14, 15, hatramin'ny 17 aza, 18. Dia ahitantsika ny lanja ny finoany Abrahama, nino Abrahama, nino an'Andriamanitra izy. Na tokony tenin'Andriamanitra izy, na tokony teny fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra izy, na tokony fanomeza tokony Andriamanitra izy. Fa rehefa niainany Abrahama kosa izay finoana zay dia nanahoana rehavako. Itsika miangona ao am-piangonana manonona fanekam-pinoana apostolika, na manonona ny fanekam-pinoana nikeana, na manonona ny fanekam-pinoana isan-karazany izay mety rakaraka ny fiangonana misy atsika. Dia manahoana ny iainany ireny fanekam-pinoana ireny. Raha ohatra ka mametra-panontaniana amintsika Andriamanitra, hoe mino ve ianao tahaka an'i Jesosy nametra-panontaniana tamin'ny Marta, hoe mino ve ianao fa zala fananganany maty sy fiainana, dia mamalitsika hoe eny mino ah. Tahaka ny Marta miteny mino zany ah. Na koa tamin'ny tatsarotsika tsara fa tsaraky ny Marka la irain'ilay zazalahy zay fanidintsitina be, nidiran'ny demonia, demoniaka, ary dia nametra-panontaniana teny hoe mino va ianao, dia lehilahy teny hoe mino ah fa avonjeo afaka amin'ny tsy finoko. Zany hoe lay finoantsika io ndraindray mifandona amin'ny zavatra iainantsika isan'andro. Mino isika satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ny finoana dia faharesen-dahatra, ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa iainantsika amin'ny fiainana isan'andro lay finoana dia ndraindray tsy mora akory. Ary Abrahama dia tojo an'izany mihitsy, tojo an'izany fiainantsika izany mihitsy izy. Hoe eo lay finoana. Fa rehefa iainana lay finoana dia ahoana ny fomba iainana azy. Misy fomba fitenitsika anankiray, fomba fitenitsika malagasy na andavanandrotsika maromarina koa moa hoe Andriamanitra tsy manampy, zay tsy manampy ny tenany. Io toe-tsaina io dia ny voalohany ny fandona tamin'ny finoany Abrahama. Na ny fandona amin'ny finoany izy io indraindray. Ilay hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Zany hoe mino tsika fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Mino isika fa Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra. Saingy izao Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Rehavako tsy raha amin'ity Genesisy toko 17 ity jerena dia tsy marina ny hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Rehefa te hanampy Andriamanitra, rehefa miasa Andriamanitra dia miasa hatramin'ny farany izy.
fa tsy mila ampiana kely hoe andraso aloha ampiana kely fa sao de tsy vitan'andriamanitra le izy, andraso aloha toanana kely fa sao de tsy tanteraka le tenin'andriamanitra le sitrapon'andriamanitra, sao de ampiana kely aloha andriamanitra am'le planina tiany atao. Ary eto rehavako malala de zay ny fahadisoany Abrahama. Ary mandrak'ity androany de zary tsilo ho an'ny taranaky Abrahama, ho an'ny taranaky Isaka ny marimarina kokoa. Andriamanitra efa nanome toky any Abrahama fa hanome taranaka ho azy amin'ny fomban'izy Andriamanitra. Atao hoe tenen'ny epistily ao Hébreu miainga avy amin'ny tsy misy mihitsy zany, miainga avy amin'ny fahafatesana aza toy ny hoe maty, efa toy ny maty ozy ny kibony Sara. Mba ilazana fa Andriamanitra rehefa miasa dia tsy miainga avy amin'izay mety hoe fiezahantsika olombelona. Dia Abrahama zany tsy nahandry n'izay planin'Andriamanitra zay hoe Andriamanitra inge afaka manome taranaka miainga avy amin'ny tsy misy mihitsy araky ny tenen'ny Jaona mpanao batisa tamin'ny Andrak'Israely hoe ain'Andriamanitra manome taranaka ho an'ny Abrahama amin'reto vato reto. Zany hoe miainga avy amin'ny tsy misy mihitsy Andriamanitra de afaka manome taranaka miainga amin'ireo vato reo ary izy mantsinjiosy. Dia Abrahama tsy nahandry an'izay, tsy nahandry ny fahatanterahany planin'Andriamanitra. Mino izy de nanino izy fa hanome taranaka azy Andriamanitra. Nino izy fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra ary natokony fidiran'Andriamanitra saingy zao nampiny kely. Inona no nampiny azy? Tsy nahandry any Sara izy. Hoe Sara ve efa 70 taona, inona tsony efa tsy mety tsony, dia lasa izy napakatra any Agara. Tsy nahandry ny planin'Andriamanitra. I Agara i Abrahama fa netrehitra hoe aleo aloha ampiana kely ka tsy angamby ity no izy ka eto i Agara efa eto zay fomba raha teo tamin'izany fotoana zany, dia aka mety nge zany tsy aloha Agara de efa vita de efa milamim'Andriamanitra le izy zay zany ity ny planinao ananjanaka de zao amin'ny Agara zany ka Agara tanora de mety tsara mihitsy zany fa tsy nanaiky Andriamanitra. Rehefa malala izay itsika ary indraindray ara de manao tahaka ny Abrahama, terentsika ho ilay vahaolana, eritreretintsika no vahaolan'Andriamanitra. Abrahama de nanao hoe ity efa misy ireo Andriamanitra, Agara efa eo, efa misy, dia aleo io no atao vahaolana, efa misy any Ismaela, io atao avy amin'io ataony ahatanterahany fanekena, atao ve io fotsiny de aleo tsy misahirana tsony anao Andriamanitra, aza mandeha lavitra tsony anao fa zao efa misy io. De aleo fisaretsena raha izay neritreritry Abrahama, dia nohotsain'ny Abrahama de tsy fahagagana mihitsy nahatongavany taranaky Abrahama. Satria toy ny mandeha ho azy raha miteraky i Agara satria tanora izy. Hotsika manao hoe ny finoana indraindray dia mifandona amin'ny zavatra iainantsika isan'andro ka everitsika fa tsy mahavita Andriamanitra raha tsy somary ampiana kely mihitsy. Raha tsy miankina kely amin'ny herin'ny olombelona ary miteny mihitsika hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena fa mila miezaka koa nge, mila mba mihetsiketsika kely koa nge, mila mba mampiasa an'izao kely koa nge, mila ndraindray tsika mieritreritra an'izany revako malala. Eny tokoa ny finoana raha an'asa fa asa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asa tsy mifanohitra amin'ny planin'Andriamanitra, asa asain'Andriamanitra atao, zay le hoe finoana tsy asa ateraky ny finoana. Fa neny Abrahama teto asa tsy nateraky ny finoana. Andriamanitra niraka tany manao hoe hanome taranaka anao de zao ampiakaro lay andevon'ny Sara ao dia avy amin'iny no anomezako taranaka ao anao. Tsia, fa napaha-kevitry Abrahama samirery, napakatra ny Agara, fa napaha-kevitry fandaharany i Abrahama rery no niteraka tamin'ny Agara, tsy planin'Andriamanitra mihitsy. Satria Abrahama nieritreritra hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany fa zao efa niteny izy hoe zao zany de zay zany andeha atao an'izao. Revako malala hotsika manao hoe rehefa iainana ny finoana indraindray de tsy mora. Nahoana tsy mamora azy? Satria tsika ao anatin'ny saintsika ao efa manana azy vahaolana. De le vahaolana eritreretintsika iny mandrakariva no terentsika ho planin'Andriamanitra. Andriamanitra manome toky anao foatra hoe Andriamanitra de manome toky anao zao fa hitay anao amenao asa izy. Dia rehefa miteny izy mamiasa de neritreretintsika ohatra efa misy asa ao reritreretintsika ao. Ity zany. Fa tsy voatery le eritreretinao le izy satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra, manana ny fiheviny Andriamanitra, manana ny fisainany Andriamanitra, manana ny planiny Andriamanitra.
dia mitandrina ry avako malala fa ny finoana dia raha anasa saingy ny asa de zay asa mpanaovin'andriamanitra ihany fa tsy hoe finoana raha anasa de asa am'izay eritreretiko no antoko manatanteraka azy raha mampanao zavatra anao andriamanitra teraky ny finoana de am'izay sen'andriamanitra atao ihany atao fa tsy am'izay asa eritreretinao na everinao mety voalohany zay ry avako malala fa ny faharoa de zao vahaditsony abrahama zany zay vahaditsony abrahama mihitsy ny nandray inisiativa na nandray fanapahan-kevitra melon'ny planin'andriamanitra tsy neken'andriamanitra pitrangy zay amin'ny finoana na de na tokony fitantanan'andriamanitra azy izy de ny fanohitra tamin'ny sitrapon'andriamanitra tamin'ny planin'andriamanitra lay inisiativa na lay fanapahan-kevitra abrahama fa ny faharoa de zao naray koa ny finoantsika de mifanohitra amin'ny ataontsika koa hoe mety ho fiainam-pianakavinana ny fitiavan-janaka na am'izay mety ataontsika hoe fitiavantsika manokana eto abrahama zany any de izao niady varotra tamin'andriamanitra izy manao hoe ina ny dika ny teny hoe engany eka ismaela no velona eo anatrehanao izy manao hoe anka tiako zany efa mananjanaka tamin'ny agary de izao tsy aleo ve izy andriamanitra tsy aleo ve izy inona moa ny olana eny mety efa diso any angezahandriamanitra satria nandray inisiativa nandray fanapahan-kevitra tsy mifanaraka tamin'ny planinao afa zao aokaremba io hoe ataovy ekeo a io hoe ity le izy ekeo efa io reny misy andriamanitra ka de ekeo ao e de hoe andriamanitra mazavabe tsy ny lefitr'andriamanitra ny atsy zay ka ny planinako de planinako jamban'ny fitiavan-janaka abrahama tamin'ny voalohany izy ataontsika hoe nandray fanapahan-kevitra tamin'ny tena samy rery amaolana dia rehefa aveo lasa takon'lay fitiavan-janaka lay planin'andriamanitra hoe aka efa eo izy ataohonako efa mbazanako ve de io ve andriamanitra de tsy io ve zany le zanaky ny teny fikasana fa efa mba eo izy sy ny tsisa rehetra de andriamanitra hoe tsy zay mihitsy hananjanaka ihany sara zay iteraka ny Isaka ary ny fanekeko dia aoroko amin'ny Isaka rehefa ko malala rehefa iaina koa le finoana de ndrandray tsika manao zany ndrandray ny finoantsika mifanohitra amin'ny fihetsepo-tsika ndraindray ny finoana de mifanohitra amin'ny fihetsepo ndrandray ny fanohitra ndrandray tsy voatery ara-dalana izy ireo ndrandray mifinoana de mety hifanohitra amin'ny ataovy hoe asa mety ho fitiavan-tanindrazana fitiavan-janaka fitiavana voninahitra efa zany ty andriamanitra efa ahoana zany efa mba zao ange ty efa mba eo ty de ekeo fa nidrikina mihitsy andriamanitra tsy zay ka tsy zay nahoana tsy leken'andriamanitra satria raha ohatra ka tsy hoe Ismaela ny tsy tian'andriamanitra tsy zay loatra tsy satria zanaky agary izy de tsy tian'andriamanitra tsy de zay loatra na hoe inisiativany abrahama no niteraka ny Ismaela de tezitr'andriamanitra tsy zay loatra asehony hoe fa tsy zay mihitsy fa izao manana ny planiny andriamanitra ary ny planin'andriamanitra miainga tsy misy mihitsy ty no tsapany abrahama amin'ny fiainany manontolo hoe efa tsy tokony nananjanaka zany hoe niainga tamin'ny tsy nisy fireneny Israely io efa maty ny kibony Sarao ny epistolan'ny Hebreo ary efa anti-dazato taona i abrahama zany hoe tena efa toy ny fiteraha mahagaga taranaka mahagaga tsy niainga avy amin'ny ataontsika hoe maha-olombelona ny napisy any Isaka fa tena lamin'andriamanitra manokana izay ny tian'andriamanitra ho takatry abrahama sy taranaky abrahama rehetra hoe misy ny zanak'Israely misy izy satria fahateraha mahagaga mihitsy niterahana Isaka tamin'ny alalan'ny abrahama sy Sara tsy hoe raha tsy fanahy-andriamanitra sanatriny vavy fa ny tian'andriamanitra iariary de zao ny finoana dia ambony lavitra ny fanatanterahana ny sitrapon'andriamanitra alo lavitra ny finoana ny fiezahan'ny olombelona ka tsy mila ampiana kely andriamanitra na koa atao takony
atao lasa alohan'ny finoanan'andriamanitra ny fitiavan'ny fitiava-tanindrazana na mety ho fitiavana tsy fantatry fitiavan-janaka na mety tokony ho ny fahatokinany tenin'andriamanitra ny voalohany indrindra amin'ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra tsy hoe tsy tia zanaka tsy manerantsika tsy ho tia zanak'andriamanitra tsy manerantsika tsy ho tia tanindrazan'andriamanitra tsy manohitra n'izany mihitsy fa alohan'ny zavatra rehetra dia zao ny fitiavana an'andriamanitra sy ny fanekena ny planin'andriamanitra aloha ny sitrapon'andriamanitra aloha fa izao tsy mifanohitra ny fitiavan-janaka akory zany jereo tsara ny toyiny dia hoy ny tompo anao hoe ene mifanirianao momba ny zazalahy nateraka ao momba ny Ismaela dia izao ho ataoko tonga firenena lehibe izy io Andriamanitra amaro ny tarana ny ampitombo azy indrindra isy firenena lehibe avy aminy ary dia ho tonga ho fantatra izy amaro ny tarana ny tay azy saingy izao ny planinako dia miainga ihany amin'ny Sara sy Isaka zanakao. Afaka malala hoy tsika manao hoe rehefa iainana le finoana io dia misy lafin-javatra maro samihafa zay ndraindray mety ho manakina an'ilay finoana te hialohan'ilay finoana te hitaingina eo ambonin'ilay finoana ny fitiavan-janaka ny fanapahan-kevitra samirery ny fiheveran-tena ho mahavaolana samirery ny toetsaina hoe Andriamanitra tsy maintsy ampiana kely koa vao mahavita zavatra zany rehetra zany dia te hialohan'ny finoana fa zao aneoriana ny finoana daholo zany rehetra zany hoy ny boky ny Genesis ary ny fahatelo farany zao rehefa malala ny fomban-drazana tamin'ny andron'ny Abrahama zany dia izao rehefa tsy miteraka ny tompovavy nampiarin'io tamin'ny Rahely nampiarin'io tamin'ny Sara teto dia na Lea koa dia nanao an'izany rehefa te hananjanaka ny tompovavy dia zay andevavy ny akaiky azy eo zay tia azy sy tiany dia miteraka amin'iny ny vadiny fomba ataontsika moa mbola fomba tany lavitra ny filazantsara zany tamin'ny vanim-potoana tany aloha tamin'ny androny tsy fahalalana hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy dia rehefa miteraka ilay andevavy dia ampifony ilay tompovavy ary ampifony ilay tompovavy izy mandritra ny fiterahana dia ilay zazy iny zany dia lasa zanaky ilay tompovavy fantatsika tsara rehetra fa ny zanaky Jakoba 12 dia tsy hoe nateraka Rahely sy Lea avokoa akory tsy fa nisy zanaky ny andevon'ny Lea nisy zanaky ny andevon'ny Rahely tahak'izao nitranga tamin'ny Agara zao ihany dia Agara raha nanao an'io zany Abrahama dia tena fomban-drazana nahazatra mihitsy zany hoe rehefa te hiteraka na mbola te hanampy zanaka ny tompovavy dia ny vadiny miteraka amin'ilay andevovavy ao an-trano zay akaiky azy iny dia rehefa miteraka iny dia ampifony dia mihoson-drao izy dia lasa tonga zanany iny zazy eo zany ilay fomban-drazana zay dia nifanohitra tamin'ny finoany Abrahama mifanohitra tamin'ny fomba n'Andriamanitra Abrahama zany niteneko zavatra io ange karazany zanaky Sara ihany ange io satria zanaky Agara fomban-drazana io efa narahana ny fomban-drazana rehetra efa natao ny zavatra rehetra dia zao ka inona indray Andriamanitra mbola mila vaniny indray ve ianao io koa nge zanaky ihany zavatra efa fomba zany eto amin'ity tany amamoniny ity hoe rehefa tsy miteraka ny tompovavy dia zao natao dia inona moa ny fahadsoko amin'izany efa zay ny fomban-drazana dia hoy ny tompo hoe tsy satria fomban-drazana satria mahazatra dia eken'Andriamanitra ho sitrapony tsy ry avako malala tsy hoe rehefa nitezana tsy hoe rehefa niainana tsy hoe rehefa mety amintsika dia mety amin'Andriamanitra tsy hoy ny tompo eto ny eken'Andriamanitra zany mahagaga amin'ny Lea sy Rahely tamin'ny Jakoba zany tsy nanisy olana mihitsy Andriamanitra fa tonga mpandova nitovy tamin'ny Josefa ihany ny Gada sy ny namany rehetra ry Sakara dia nitovy mihitsy tsy nisy olana mihitsy fa eto dia tsy nanaiky Andriamanitra tsy nanaiky ilay fomban-drazana tsy nanaiky ilay fomba mahazatra nahoana ary satria tena tiany tompo horain'ny finoana mihitsy Abrahama tiany tompo hiariary mihitsy fa ny finoana nanorenana ny fireneny Israely ka i Abrahama dia rainy mino avako malala hoyntsika hoe ndraindrainy rehefa iaina ny finoana io dia mifanohitra koa amin'ny fomba mahazatra andavanandro
ndraindray io finoana io rehefa tena iainantsika andavanandro a de izao mifanohitra koa amin'ny fomban-drazana, mifanohitra amin'ny fomba mpianakaviana, mifanohitra amin'ny fomba enivon'ny firenena, mifanohitra amin'ny fomba maro samihafa zay mety ho hitantsika tahaka izay nitranga tamin'ny Abrahama. Fa izao rehefa ko malala inona ny toe-tsaina de izao ny sohatra masina ihany manazava azy. Ambony lavitra noho ny fomba ny planin'Andriamanitra, ambony lavitra noho ny fomban-drazana ny sitrapon'Andriamanitra. De reo vinary no hoe ajanona ny fomba ohatran'izao fa ny planin'Andriamanitra mazava ho azy araka ny bokin'ny Genesis io. De zao Andriamanitra ihany no mitarika anao manao hoe atretsy de tsy hidira ny fomban-drazanao, atretsy dia tsy ataonao hoe fomban-drazanao satria mifanohitra amin'ny planiny, mifanohitra amin'ny finoana, mifanohitra amin'ny fandaharako. Afaka malala miaina amin'ny finoana isika de zava-dehibe ary nanantsika finoana. Inona ny tian'ny tompo ao an-tsaintsika raha mamaky ny Genesis ty itsika? Jesosy ndray maka hotsika tao filansaraky ny Marka, ny teny mahery lay rain'ilay zazalahy zay tsy ninno ary nanome tsiny mihitsy aza ny mpianatra amin'ny teny manao hoe ka zao ange efa netiko teo amin'ny mpianatra ao foany reo fa zao tsy hitako zay nataon'le mpianatra ao tsy efa nentina teo amin'ny fa tsy hitako. Marka 7 dia hoy ny tompo taminy ny zavatra rehetra hainy mino. De niaraka tamin'izay 5:20 de niantso ny ray zazalahy ka nanao hoe mino aho. Fantatry le ray zazalahy tsara ny tiany Jesosy teneniny fa ny finoana kay ny mahavonjy, ny finoana kay tena zava-dehibe hoentina miatrika ny olana, ny finoana kay iainana isan'andro, ny finoana kay tsy fahalalana, ny finoana kay tsy te horiny fa finoana kay iainana. Ary finoana iainana io no ety miatrika ny olam-piainana isan-karazany, ety miatrika ny fiainana isan'andro. Zay natonga ny tompo satria le zazalahy niteny tamin'ilay rain'ilay zazalahy niteny tamin'i Jesosy raha mbola misy ainao are de mba ataovy re, raha misy zavatra mba mahita vitanao Andriamanitra, raha mba misy zavatra vitanao Jesosy, raha misy zavatra mba hainao ihany de mba ataovy. De hoy Jesosy hainao hoe ny zavatra rehetra hainy mino. De niantsoantso le rain'ilay zazalahy ary nikoropaka mihitsy ny teny manao hoe tena mino aho raha izany, saingy zao ohatrany tsy mino ndray aho fonjeo afaka amin'ny tsy finoko raha izany. Mino aho fa ohatra misalasala, mino aho fa tsy haiko ny miaina ilay finoko, mino aho fa zao ahoana ny fomba iainako n'le finoko, mino aho fa kay ilay finoana mandalo sedra isan-karazany. Tahaka ny hoe aizy io ny fandona amin'ny fomban-drazana indraindray, aizy io mety hifandona amin'ny fitiavan-janaka, fitiavam-bady, fitiavan-tanindrazana indraindray, aizy io mety hifandona amin'ny saiko maha-olombelona, amin'ny lojikako, finoana io kay mety mifandona amin'ny lojikako, mety mifanohitra amin'ny lojikako, mety mifanohitra amin'ny kajiko, mety mifanohitra amin'ny inisiativako, mety mifanohitra le finoana tsy mora. De zay nitodianao amin'ny Jesosy. Tahaka ity ray mpianakaviana ity zay hitantsika tao Marka 7 teo, mino isika tahaka ny Abrahama. De izao mangataka amin'ny tompoko hoe vonjeo ao afaka amin'ny tsy finoko. Tahaka ny Abrahama eto mino fa izao nandalo fisedrana isan-karazany finoana. Fa jereo ange fitiavan'Andriamanitra tsy mba nanome tsiny ny Abrahama mihitsy Andriamanitra, tsy ny tsara ny Abrahama Andriamanitra. Ka ny teny manao ianao ange ny te apakatra ny agarany, zanga ny teny taminao ampiakaro izy. Ary za koa zak'Andriamanitra ka ny teny hoe azaza terena ho tiany Ismaela fa tsy fantatro Ismaela. Na koa ny teny manao hoe ka fomban-drazanareo zany fa tsy zany fomba njetilisa natokanao niteraka tamin'ny agara fa tsy hidirako. Tsy nanao zany mihitsy Andriamanitra satria tiany Abrahama izy. Afaka malala Andriamanitra tianao de mitahizany finoanao hitombo izy, de manana fahatokiana azy de mangataha amin'ny tompo hoe tompo vonjeo koa aho,
ho afaka amin'ny tsy finoko. Ampahirezo andrandray, ampahirezo amin'ny fiainana ity finoko ity, raha toka mifanohitra indrandray amin'ny zavatra maro isan-karazany finoana amin'ny fiainana isan'andro. Mety misy lafiny zavatra mampifandona ny finoanao amin'ny fiainanao, amin'ny asanao, de zao mangataha amin'Andriamanitra fa tsy mamelanao irery Andriamanitra ary manomenao fahazavantsaina ny ampandehanana eny izy ihany ny manampy anao amin'ny ahatanterahany finoanao. Aza manany amin'ny ahoana moa zany zao natanterahako nyity finoko ty, ahoana ny ainako any, izy ihany ny manampy anao amin'ny anatanteраhanao ny finoanao. Izy ny manome finoanao, de izy ihany ny manampy anao ahatanterahanao ny finoanao fa matoki azy de apetrao amin'ny fiainana tiavo izy. Fa raha misy olam-pinoana trehinao de ny tompo ihany ny taridarananao tahaka ny tarihany ny Abrahama. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny fahatsapanay fa Andriamanitra fitiavana ianao. Ama olombelona manatsaina anay de ndrandray zay tompo maniry anao ho lojika anay no tianay ho lojika anao. Ndrandray ny sitraponay ary ny vahaolana eritreretinay aza no tianay ho planinao. Amin'ny fiainanay ny finoana koa tompo de ndrandray mifanohitra amin'ny finoana ny fitiavanay ny hafa, na ny fitiavanay ny tanindrazanay, na ny fitiavanay ny mpiarabelona aminay. Ndrandray koa aza tompo de ny finoana ianao de ndrandray tako ny fomban-drazana na ny fomban'izao tontolo zao. Ny tianay ho lasa loha ny fomba ny finoananao. Tompo mamindrafo aminay. Ataovy resy lahatra izahay fa ny finoananao ny tianao ho lasa loha amin'ny zavatra rehetra. Ny fitiavananao no lasa loha amin'ny fitiavana izay rehetra manodidina anay. Ny fitiavananao sy ny teninao no taridalana amin'ny fitondrana ny fiainanay. Ny finoananao de ianao ihany mahatanteraka azy. Misaotra tompo noho ny ampatsivanao anay fa lehibe ny finoananao ary ianao ihany manampy anay amin'ny fanatanterahana an'izany. De mivavaka izay tompo satria izay mino anao, satria izay matoky anao, de ampahirezo zahay amin'ny lalan'ny finoana ahafantatra fa ianao ihany mahatanteraka ny sitraponao. Ianao ihany mahatanteraka ny planinao zay mahatsara anay, mahasambatra anay fa ampianary zay andresy ireo lafin-javatra maro samihafa mahatonga anay salasala. Tompo de mivavaka ho an'ny tanindrazanay zahay, mivavaka ho an'ireo traboina, mivavaka ho an'ny ravafananana, mivavaka ho an'ireo marary, mivavaka ho anay malagasy tsy vaky volo. Iray aina samy iara-mitondra ny mavesatra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Anapako amin'ny tokantrano tsirairay avy any fonao Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.